Angie Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Tsy maintsy hiakatra ny vidintsoloka eto Madagasikara ary vinavinaina manomboka ny volana jolay ho avy izao izany araka ny nambaran'ny ministry ny angovo sy ny akoranafo dia ny Tsimbazaza androany. Ny fanapahana avy eo anivon'ny filan-kevitry ny ministra no hamaritra ny fiakarana izay ho fantatra miandalana raha ny fanazavany hatrany. Taorian'ny fifampiresahana nandritra ny 2 andro nosokafana ireo sakan-dalana tsy nahafahan'ny orinasa QMM Autolany ary ny asa araka ny tokony ho izy tao anatin'ny 2 volana. Nanaiky ary nanao soniny fifanarahana avokoa ireo andian'olona nanao fihetsiketsehana ny orinasa QMM ary ny solotenan'ny fitondram-panjakana malagasy. Sokajiana ho tena mantry ireo izay mampidibola latsaky ny $512 raha nitatitry ny banky iraisam-pirenena manomboka amin'ity taona ity. Mbola maro ankilany ireo malagasy izay tsy mahavita mampiditra io vola io isan'andro. Ny tsy fahamarina toeran'ny fanjakana izay mitarika olana ara-ekônomika miverimberina no isan'ny antony tsy atakaran'ny malagasy io tarehimarika io, hoy ny mpahay toe-karena. Hita ho ny ena ny fitohanan'ny fiara avy eny Analakely miazo an'Anosy anatin'izao andro faharoa amin'ny fampiarana ny lamina vaovao mahakasika ny fifamoivoizana toerana izao. Na izany na tsy izany, mbola misy ny lesoka raha ny miditra an'Analakely, indrindra ho an'ireo fiara avy any Anosy be miditra ao Anosy, hoy ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Marisaka iraisam-pirenena, voahiloka higadra mandra-pahafatiny ilay miaramila Rosianina niakatra fitsarana noho ny raharaha crime de guerre. Isan-kilany, amin'izao fotoana izao, mihamafy ny fanafiana ataon'ny Rusia any Ukraine. Dia ndindindreo arahinao afaka fotoana fohy. Alatsinainy fatelo amby roapolo ny volana Mey, 2020 ampifaliana trano tompo-klasy tomboky vavy no hijidiako ny tokantranonao amin'ity alaisy tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy. Asaiko hampanajana ihany koa ianao tsy hisaraka aminay hatramin'ny farany ety am-panomboana dia ialako tsiny kely noho ny fahatarany ny ora ny fanomezantsika tamin'ity alaity noho ny lafiny ara-teknika. Isan'ny tarantsika ny fampahalalam-baovao tsy maintsy hiakatra ny vidintsoloka eto Madagasikara ary vinavinaina manomboka ny volana jolay ho avy izao izany araka ny nambara ministry ny angovo sy ny akoranafo teny Tsimbazaza tamin'ity androany ity ny fanapahana avy eo anivon'ny filan-kevitry ny ministra kosa no hamaritra ny fiakarana izay ho fantatra miandalana raha ny fanazavana. Florian Henry. Efa roa taona izay nanomboka ny volana jona taona 2024 no tsy nisy fiovana ny vidintsoloka teto Madagasikara. Zato sy 4,000 ariary ny litatry ny super carburant, 3,0 ariary ny pétrole ary 4,3 ariary ny gasoil. Ankehitriny, manoloana ny fiakaran'ny vidintsoloka eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ny volana jolay ho avy izao no vinavinaina hiakatra ny vidintsoloka eto Madagasikara na eo aza ny fampiresahana misy eo ny mpandraharaha ara-tsoloka sy ny fitondram-panjakana malagasy araka ny nambarany ministra tompon'andraikitra androany. Naritra ny tafany fanaovany tamin'ny mpanao gazety ny Kolo TV FM. Ny solika dia eritreretintsika raha izany no miteny dia hoe vao manomboka amin'ny volana jolay dia miakatra ny vidintsoloka. Fa tsy izany manapa-kevitra fa ny conseil des ministres rehefa hiakatra conseil des ministres amin'ny proposition rehetra satria misy karazana scénario maromaro atolotray amin'ny conseil des ministres hoe raha akarina izao isanjato izy dia izao ny zavatra impact positif any ary izao kosa mety ho impact négatif an'ilay izy. Hoentina miaraka amin'izay ihany koa ny mesure d'accompagnement rehetra satria ny zavatra rehetra tsy maintsy misy mesure d'accompagnement miaraka aminazy fa tsy hoe atao fahatany. Dia ingamba no fantatsika amin'ny debutan'ny volana jona io ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana. Fa ny zavatra azo antenaina moa izany dia hoe tena tsy maintsy hiakatra ny vidintsoloka. Mety hisy fiakarana manaraka io ihany koa ny vidin-jiro arakaraka ny optima anankitelo izay efa miatra amin'izao fotoana izao. Ny vidintsoloka, ny vidianan'ny jirama, ny solika hatreto ka hatramin'izao dia efa niakatra
fa isika vahoaka tsy mahatsapan'izany viditsoloka international efa niakatra fa isika vahoaka tsy mahatsapan'izany satria ny fanjakana malagasy dia mbola nitsinjony vahoaka ka mbola nitazona ny viditsoloka io mba tsy mafy ho an'ny vahoaka le izy ny misy karazana optima anankitelo le optima avekony mandeha fa hoe optimisation tarifaire dia efa nisy le optima natao ho an'ny mpanjifa rehetrarehetra teto Madagasikara tamin'ny Ayrton volana jolay dia izy indray ny antsoina hoe optima business zany ho an'ny mpandraharaha sy ny ho an'ny industriel mazava ho azy isy fiatraika an'izany zavatra zany noho ny amin'ny viditsoloka noho ny amin'ny zavatra be da be izay amin'izao fotoana zao dia mifandinika amin'ireo mpandraharaha ireo mba ho teriombyririnina zany satria tsy natao ho vonoana ihany koa jirama raha vela fotsiny amin'izao dia ho fato azy jirama afaka volana vitsivitsy. Andrasana araka izany ny fiakaram-bidy ho an'ny viditsoloka eto Madagasikara izay isan'ny vaovao andrasan'ny maro ihany koa amin'izao fotoana izao. Iarahan'ny rehetra malala ihany koa fa rehefa miakatra ny viditsoloka hiakatra miaraka amin'izany ihany koa ny vidin-javatra maro samihafa. Fa lany tenenivy anteny miram-pirenena androany ihany koa ny tolo-dalàna mahakasika ny participation des femmes au poste de décision izay tolo-dalàna natolotry ny filohan'ny anteny miram-pirenena Razanamasoa Christine ho fampiaran'ireo fifanekena iraisan'ny pirenena izay nisonoavy ny Madagasikara mahakasika ny miraleta no antony tolo-dalàna eo ihany koa ny fampandraisana anjara bebe gasy eo amin'ny lafiny ara-toe-karena sy politika. Henri Florian. Andro maraina no nandalo teo anivon'ny anteny miram-pirenena tao anatin'ny fivoriana azony be sy ny maro natrehana rehefa avy nandalo ny asam-baomera isa-tokony. Ilay tolo-dalàna fa 7/2/2024 mahakasika ny participation des femmes au poste de décision na ny fampandraisana anjaran'ny vehivavy eo anivon'ny toeram-panapahan-kevitra izay natolotry ny filohan'ny anteny miram-pirenena Razanamasoa Christine. Noho ny fahatsapana fa ambany dia ambany ny anjara toeran'ny vehivavy malagasy amin'ny fandraisana andraikitra eo anivon'ny fiarahamonina, indrindra fa eo amin'ny lafiny ara-toe-karena sy politika ary eo amin'ny sehatry ny asa andraisana fanapahan-kevitra. Madagasikara dia nanaiky fa akatoa ary nakatoa anireny fifanarana iraisam-pirenena ireny. Misy convention isan-karazana, traité internationaux na régionaux, convention régionale internationale mahakasika indrindra ny zo ny olombelona ary ny zo ny vehivavy ka rehefa nakatoavina izany dia tokony ampiarina eo amin'ny tany sy ny firenena amin'ny alalana famboarana ny lalàna momba an'izany ary tamin'izany fanarahana iraisam-pirenena zany dia hoe ny mira laita ao zany hoe tokony ho 5 isan-jato ny ao anatina sehatra fanapahan-kevitra iray na androm-panjakana io no mifampandrosoana io dia hoe tokony ho 5 isan-jato ny tompona andraikitra ao dia tokony ho vehivavy. Zava-bavao amin'ity tolo-dalàna ity ny fisian'ny rafitra iray antsoina hoe Observatoire du genre izay anaraha-maso ny fampiarana miraleta eto amin'ny tany sy ny firenena. Dia misy an'ilay rafitra iray ao tsy mandray fanapahan-kevitra fa kosa angalana hevitra dia anara-maso zany ilay fanajana an'ilay miraleta eo amin'ny fandraisany tompona andraikitra fanapahan-kevitra na mandray olona hiasa amina sehatra fanapahan-kevitra ambony na amina sehatra rotsaka hofidiana dia ny anarany dia atao hoe Observatoire du genre zay ny anarany io rafitra anankiray io manara-maso zany izy io satria izy zany dia anisany mijery ary izy koa afaka midénoncer izy raha ohatra hoe tena tsy voahaza le miralenta ato amin'ny hoe fandraisana tompona andraikitra ambony any amin'ireny délégation spéciale reny. Tsy fanipaka amin'ny fomba napetraky ny taolo malagasy eo amin'ny lafiny ara-piarahamonina ny fisian'ity lalàna ity fa mampandray anjara kosa ny vehivavy eo amin'ny lafiny politika sy ny fampandraisana anjaran'izy ireo amin'ny fanapahan-kevitra. Zava-dehibe io amin'ny fagnentanana sy ny famporisihana ny vehivavy hazoto hianatra, hazoto handray andraikitra, tsy hatahotra ary tsy hisalasala. Eo amin'ny lafiny iraisam-pirenena takiny ny lalàna iraisam-pirenena tsika
tsy afa-misaraka amin'izay ny nosy malagasy satria efa mametraka izay ny rafitra iraisam-pirenena rehetra ny fametrahana ho 50-50 ny fandraisana anjaran'ny vehivavy ny lahy eo amin'ny toerany mpanapa-kevitra andrasana orin'izao fahalanian'izao lalàna izao dia ny fampiarana izany indrindrandrindra ny fanentanana ho ataonay vehivavy ny lehilahy hanentana hanazava fa tsy mifanipaka velively amin'ny lalàna amin'ny fomban-drazana sy ny nentim-paharazana ny kolotsaina gasy izay aorian'izao fahalalina teo anivon'ny anteny miram-pirenena izao andalo eo anivon'ny anteny miran-doholona ity tolo-dalàna mahakasika ny fampandraisana anjaran'ny vehivavy eo anivon'ny toeram-panapa-kevitra izay natolotra ny filohan'ny anteny miran-doholona ity ary rehefa lany eo vao aroseny amin'ny isa fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ijerevana azy ho mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana na tsia. Fa fanajana sy fanomeza ambonahitra ny vehivavy avokoa zay ka tsy tokony hisy olana ohatra ny tolo-dalàna isan-karazany nandalo ny androm-panjakana mpanao lalàna ny fandaniana azy. Fa hijana eny anivony ny anteny miram-pirenena izay antsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity dia nolan'indreo solom-bavim-bahoaka teny Tsimbazaza ny tolakandro teo ny volavolan-dalàna laharana fa ohatra 9 tsipika 1 autorisant la ratification de l'accord de prêt relatif au financement partiel du projet de renforcement de l'interconnexion des réseaux de transport d'énergie électrique à Madagascar na ny PRIRTEM fa matsimbola iarahan'ny fanjakana malagasy amin'ny banque européenne d'investissement tetika sampifandray ny tambazotra ny herinaratra mampitohy Antananarivo sy Toamasina fanampanazavana. Volan-dalàna tsontsika hoe ratification des projets de loi findramam-bola atao amin'ny BEI ho an'ny projet antsoina hoe PRIRTEM natao androany. Io PRIRTEM io dia tambazotra herinaratra mampitohy Antananarivo makany Toamasina. Maromaro ny mpamatsy vola ao anatiny ao anisan'izany ny BAD sy ny BEI. Efa nandalo teto tamin'ny herintaona ny mahakasika ny BAD. Izany hoe misy famatsim-bola amin'ny BAD manokana dia tsy maintsy mandalo contrat amin'ny BAD sy ny fanjakana malagasy manokana. Natao androany kosany dia mahakasika ny BEI na ny BEI dia miasa manomboka eo ranomafana ary andeo ny resantsika makany Toamasina misy sous-station anankiroa le izy dia eo amin'ny 126 km eo le ligne 220 000 volts. Makasika ny raharaha QMM kosa indray dia taorian'ny fifampiresahana nandritra ny 2 andro nosokafan'ireo sakan-dalana tsy nafahan'ny orinasa QMM Otolaniaro ny asa araka ny tokony hisy tao anatiny 2 volana. Nanaiky ary nanao soniny fifanarahana avokoa ireo andian'olona nanao ny fihetsiketsehana ny orinasa QMM ary ny solitenany fitondram-panjakana malagasy hiverina amin'ny laony ny fahafahana mamokatra ny orinasa ao an-toerana Gaëtan Andriatsilavo. Naritra 2 andro ny fifampiresahana teo amin'ireo andian'olona mpitokona ny solitenam-panjakana sy ny eo anivon'ny orinasa QMM manoloana ny fihetsiketsehana sy ny fanakanan-dalana nandritry ny 2 volana. Nivoaka ny Alahady 12 ny fitanana an-tsoratra nosy avy ny ankolafy voakasika rehetra nosokafana ireo sakan-dalana. Isan'ny vahaolana napetraka ny fanomezana ny compensation sy ny indemnisation ho an'ny vahoaka voakasiky ny fitandrahana izay tsy maintsy mandalo tombana tanterahan'ny komity mpanaramaso ary manaraka ny fepetra taky ny lalàna aoriny ny fanangonana ireo listy ny mananjovo marina sy ny antota taratasy momba izany. Toizana ny fanampiana vonjitaitra ara-tsakafo mandritra ny 2 volana ka voamaina sy vary zatokapoka isam-bolana no atolotra ireo tanàna 5 voakasika. Nkoatra ireo amafisina ny fahavononan'ny orinasa ametraka fotodrafitrasa ho famatsiana rano fisotro madio ho an'ny vahoaka ny Taolagnaro sy ny manodidina. Ny orinasa QMM nangataka ny ananganana komisiona andinika manokana momba ny fanatsarana ny famatsiana ny rano fisotro madio manerana ny Taolagnaro sy ireo komuna voakasiky ny asa fitrandrahana atao. Manaiky ny fandoavana ny indemnisation ny orinasa QMM raha mifanaraka amin'ny lalàna sy ny fifanarahana rehetra mifehy ny fitrandrahana reny ankibony tany izany. Isy ny tetiasa atao ho an'ny vahoaka ao Andrakaraka, Mandromondromotra, Ampasinapona, Ovatra, Amparisy sy Lairano ary apetraka ny mpanaramaso iombonana izay molavola sy anombana ireo tetiasa arosony orinasa ahitana ny solitenany vahoaka voakasika ny avy amin'ny fitondram-panjakana sy ny orinasa QMM. Totosa omaly ny fifanarahana teo amin'ny mpanao fitakiana sy ny orinasa QMM tsapa nandritra izay fotoana nandravonana ny disadisa ny fampisehoana ny fandalana ny fihavanana ny fifandeferana tao anatin'izay rehetrarehetra zay fa dia ny zava-dehibe dia androany
dia tanteraka ny fanalana ny sakan-dalana teto amin'ity toerana izay hitantsika misy atsika eto tia. Voarakitry ny firaketana ny toratra ihany koa ny amerenana amin'ny laon ny sehatrasa rehetra, anangana drafitrasa matipaika, ny amin'ny antipiriany ny sehatry ny fiompiana, ny fambolena, ny fampiasana ireo vokatry ny ala sy ny fanjonona, ho fanatsarana ny farim-piainan'ireo vahoaka voakasiky ny fahavoazana, nateraky ny fitandrahana. Farany, ho vatsiana masom-boly ho an'ireo vahoaka voakasiky ny fitandrahana. Taoriny ny 2 volana nisy ny fihetsiketsehana nataon'ireo andian'olona araka izany, iverina amin'ny laon ny fahafahamamokatry ny orinasa Autolagnaro. Inona araka izany fa iva amin'izay ty olana mahakasika ny fihetsiketsehana indrindra ny fanakanan-dalana ataon'ny mponina manoloana ny raharaha QMM ity, ny mponina indrindra ireo andian'olona ny antoerana izay ampiasaina olom-boafidy manana tombontsoa manokana rovana anatin'izay araka ny vaovao efa nentina teto amin'ny fampahalalam-baovao hatrany. Fa ao anatin'izay vaovao mafana izay ihany koa amin'ity ala ity dia nanaitra ny maro ny fahitana antota taratasy voafatry ny tsy ambaratelo ny fanadihadiana mahakasika famotsim-bola amina orinasa telo eto amintsika miparitaka ny anaty tambazotra tsiratsira amin'izao fotoana. Antota taratasy mahakasika ny tatitra ny fanadihadiana nataon'ny sampan-draharaha malagasy hiadiana amin'ny famotsim-bola izay ahitana vola be mivezivezika eto Andriatsilavo. Niparitaka anaty tambazotra tsiratsira nanomboka ny faran'ny herinandro teo ny antota taratasy mahakasika ny tatitra mampiayay mikasika ny famotsim-bola eto amintsika. Tranga izay nanaitra ny maro noho izy antota taratasy voarafitry ny tsy ambaratelo ny fanadihadiana ka tsy tokony hivoaka. Orinasa misa telo voakasika izany, ny Madoto SA, ny Ocean Trade SA ary ny Discodine Sarl, izay voalaza fa nisy ayay mahakasika tsy fanarahan-dalàna eo anivon'ny faditseranana, ny hetra, osoka sy fampiasana osoka ary famotsim-bola. Misy orinasa vahiny avy any Maurice sy avy any Hong Kong ihany koa mifandray amin'ireo orinasa ireo hanaovana fanadihadiana. Isan'izany raha io antota taratasy io, ny fandrotsahana sy famotsim-bola amin'ny daty mitovy izay mihoatra ny fetra 50 tapitrisa ariary tsy misy borofo. Ny fisian'ny fampiasam-bola isan'andro mihoatra ny 50 tapitrisa ariary tsy misy fanazavana izay niteraka ayay amin'ny fiavian'ny vola sy ny fampiasana azy. Ireo no nahatonga ny tompon'andraikitra eo anivon'ny sampan-draharaha hiadiana amin'ny famotsim-bola nanao fikarohana sy fanadihadiana mahakasika ny fiavian'ny vola narotsaka amin'ny kontin'ireo orinasa telo ireo, amantarana ireo mpisitraka ny tombontsoa, ny porofo sy ny sisa. Ny 17 Janoary 2024 no efa natolotry ny samy finina ny tony mpampanolo-lalàna eo anivon'ny PAK io antota taratasy nivoaka io, raha ny fanazavana avy eo anivon'ny samy finina ny sampan-draharaha malagasy hiadiana amin'ny famotsim-bola. Efa tsy eo ampelantanan'izy ireo intsony io antota taratasy io. Anjaran'ny samy finina raha ny loharam-baovao azo hatrany no manao ny fanadihadiana sy ny andraikitra tandrify azy. Aorian'izay misy androm-panjakana hafa manohy ny fanadihadiana sy ny fampiarana ny lalàna raha toka nisy ny fandikan-dalàna voaporofo. Raha ity tranga ity, ny eo anivon'ny PAK sy ny eny anivon'ny faditseranana no nandefasana ny tatitra amin'ny maha-ayay famotsim-bola eo anivon'ny faditseranana azy. Andrasana ny fanazavana bebe kokoa mahakasika ny tranga tahaka izao avy amin'ireo sampan-draharaha voakasika. Manomboka amin'ity taona 2024 ity dia hosokajiana ho tena mahantra ireo izay mampidi-bola latsaky ny $5.12 raha nitatitra ny banky iraisam-pirenena mbola maro ankilan'ireo malagasy izay tsy mavita mampiditra io vola io isan'andro araka ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazeta amin'ity androany ity. Tsy famarina toerany fanjakana izay mitarika olana ara-ekonomika miverimberina no isan'ny antony tsy atakarany malagasy io taremarika io, hoy ny pahay-toekarena iray nanaovana fanadihadiana. Voasokajy mahantra sy tena sahirana avokoa ireo izay mampidi-bola latsaky ny $5.12 na $7.920 isan'andro raha nitatitra amin'ny banky iraisam-pirenena nanomboka tamin'ity taona 2024 ity. Raha nitatitra farany izay navoaka tamin'ny taona 2024, $5.70 izay fampidiram-bolana fanambany isan'andro navoaka ny banky iraisam-pirenena ihany. Io isyony nahafahana namaritra ny farim-piainan'ireo malagasy ankehitriny. Raha io atota nisa tamin'ny taona 2024 no jerena, mbola vitsy ireo malagasy izay mavita mikarama matakatra izany $5.70 na $5.707 isan'andro. Raha mifanazava amin'ny pahay-toekarena, mila jerena akaiky ny olana izay miverimberina avy amin'ny fanjakana raha toka te hanakatra io farim-piainana izay navoaka io. Tsy misy mifandraisana lesona avy amin'ireo olana teo aloha raha ny fanazavana ka antony mahatara ny fampandrosoana ara-ekonomika ankehitriny. Dia rehefa miresaka facteur non monétaire zany matetika zany any amin'ny resaka institution zany matetika ibahana n'ilay fanazavana. Ka
ny institution zany a mahatonga an'le so de pauvreté io midina foana na hoe mitotongana zany tsika zany ny fahantranatsika zany mahay lalina foana dia tsy mitenir compte na tsy manome lanja ny passé na ny tantara an'ilay firenena zany hoe tsisy zany ny fitenevana compte ny histoire économique ny firenenantsika eto Madagascar zany inflation ihany zany en tant que tel ny inflation en tant que tel zany no matetika zany mi-expliquer an'io pauvreté extrême atsika io zany satria anisany mampiamatra ny fampandrosoana eto Madagasikara ihany koa ny fanazavana ny fiovan'ny toetry ny andro izay miampaka amin'ny lafin'ny fampandrosoana nosy ireo loza voajanahary izay manimba sy mampiamatra ny toe-karena isan-taona ka antony mampiamatra ny farim-piainana ankehitriny tsy ahafahana mampidibola $5,10 isan'andro. Eo koa zany an'ilay changement climatique ino zany efa mazava ho azy zany izy anisany miteraka faisana ho antsika eto Madagasikara zany io fivoan'ny toetrandro io zany satria ireo aléa naturel tonga aty Madagasikara isan-taona reo zany arakaraka ny niveau sy arakaraka ny volume reny zany no mety mametraka dégâts zany économique zany surtout izay tsy mora zany manarina anazy ka mandra-panarenana an'izay zany possible zany afaka 10 taona afaka 10 taona zany zay vao verina tamin'le situation initiale zany tsika talohan le nanalovan'le aléa naturel zany que ce soit cyclone ou autre dia tsy maintsy mirefarifa zany ny toe-karena zany misy eto amintsika zany hoe tsy maintsy zany azo lazaina hoe miamahantra satria efa nahantra zany tsika talohan'io tonga nay zany le phénomène de miamahantra zany tsika. Tamin'ny alalan'ny PPA na ny parité de pouvoir d'achat no nandrefesan'ny banky iraisam-pirenena ity fampidiram-bola farany ambany io an'ny firenena. Raha tsy ahivina moa, ny fampiakarana karama 10,4 ariary no vahaolana izay natolotra ny fanjakana mba hamahana ny olona amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ampiakarana amin'ny fiarim-piainan'ireo malagasy ankehitriny. Fa iroso amin'ny dingana faharoa amin'ny fanaovana tombana sy ny fanatanterana ny programan'asa iarahany amin'ny Madagasikara ny FMI na ny tahirim-bola iraisam-pirenena izay no isan'ny songadina nandritra ny feonan'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta sy ny iraky ny FMI teny amin'ny lapany mahazo arivo tamin'ity androany ity. Ny feonana teo amin'ny rotonto izay nafahana anjero teboka maro mila tsaraina mahakasika ny fiarah-miasa eo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Anoizantsika ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity dia mila samy mitandrina amin'ny fampiasana ny lalana avokoa ny rehetra ho fisorohana ny lozam-pifamoivoizana ao anatin'ity horonan-tsary manaraka ity no anaranao ny toromarika sy ny tsara ho fantatra rehetra mahakasika izay fampiasana ny lalan'izay. Tokony andraikitra amin'ny filaminana eny an-dalambe daholo ny olona rehetra. Anisan'ny voakasika ny lozam-pifamoivoizana eto an-drenivohitra ny mpitaingina bisikileta sy ny mpandeha tongotra. Ny ankamaroan'ireo loza ireo matetika dia mitranga no tsy fitandremana. Ikoto ohatra dia efa zatra mitaingina bisikileta rehefa mandeha miasa. Rehefa hody izy indray ariva dia nanapa-kevitra ny ianao hitsin-dalana mba ho tonga angalana an-trano. Kinanjo ny foan'ny fiara izay tsy nahita azy. Nohony tsy fanajana ny lalàna ny fifamoivoizana sy ny fitondrana bisikileta tsy misy jiro na dia katadiopra azy dia efa 3 herinandro izao no tsy nahatsiaro tenany amin'ny hopitaly ikoto. Inory indray dia zaza vavy tanora-pandia manana no aviny. Mihaino mozika mafy sy milalao telefônina foana izy eny amin'ny arabe rehefa mandeha tongotra monjy ny toeram-pianarana. Variana tamin'izany izy dia tonga dia nipita ka afaka loza no miafarana. Na amin'ny bisikileta na atongotra, aoka isika hitandrina sy homailo ary anaja ny toerana natokana ho an'ny fivezivezena. Ry mpitondra bisikileta, amin'ny lalana voatokana ho anareo ihany mandeha raha eny amin'ny faritra misy izany toy ny eny amin'ny rokady arivo. Ataovy azo antoka fa misy jiro mandeha sy katadiopra amin'ny bisikletanao mba ahitan'ny hafanao. Ampahafantaro ny mpampiasa lalana hafa amin'ny alalan'ny fihetsika amin'ny tananao rehefa hivily na hisongona. Isika mpandeha tongotra kosa, arak'izay azo atao mandehana amin'ny sisin-dalana. Aoka ho eny amin'ny faritra voatokana ho amin'izany ihany no miampita. Jereo tsara ny avy sy havanana alohan'ny hampitana.
fa ny ankizy sy ny mpianatra dia anisan'ireo hiarambony. Ry ray aman-dreny, raiso ny andraikitrareo. Ampianaro ary averimbereno amin'ny zaza ireo fitondran-tena mila araina rehefa eny amin'ny arabe. Aleo tsy avela mandeha irery izy ireny raha mbola azo atao, indrindra fa ny zaza madinika. Samy isika tompona andraikitra mba hananana lalana azo antoka kokoa. Isentokely ao anaty doka fo isika zao any fivoaran'ny fandaminana ny lalana eny Analakely sy ny manodidina. Tovolahy 12 taona manamory fiaramanidiny irery ary itety an'izao tontolo zao ampahany fanadihadiana mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandrapitafa vetivety ary. Avec la fibre Family by Telma, la fibre à prix léger, chez vous, à seulement 149 000 arrières par mois, jusqu'à 300 gigas de data inclus. Études, travail, divertissement en toute sérénité. Testez votre éligibilité en Telma Shop et abonnez-vous. C'est un travail très difficile d'attraper les bébés qui bougent et de changer leurs couches en même temps. Avec la couche culotte Molfix, changer les couches est maintenant très facile. Je la déchire et l'enlève là où je l'attrape. Je remonte la nouvelle en un instant. J'emballe la couche et la jette. Moi et mes bébés sont heureuses. C'est ainsi que se propage le mouvement de bonheur Molfix. Allez les beaux mamans, essayez la couche culotte pour bébé Molfix. Rejoignez notre mouvement de bonheur. Molfix, grandir heureux. C'est bientôt l'heure de ma série sur Novelas. Ah, mon film aussi passe sur Nollywood. Hein. Avec la nouvelle application Canal+, retrouvez plus de 25 000 programmes en replay. Profitez des meilleures chaînes en direct et contrôlez votre consommation de data. Téléchargez-la dès maintenant, c'est inclus dans votre abonnement. Il existe un super pouvoir que nous avons tous, c'est le rire. Et tous ceux qui en usent nous font du bien. C'est pourquoi nous pensons que nous devons rire plus, car cela rend la vie plus belle. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Mamerina ny arahaba tomboko lasy sy tomboko vavy tonga soa atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy amin'ity alina ity. Isan'ny tarantsika izany mila amafisina ny fiarah-miasa amin'ny fiangonana hoy ny filohan'ny repoblika ny Madagasikara nandritra ny fitokanana tamin'ny fomba ofisialy ny fiangonana FLM fanantenana tana kompania Iosy. Ho avoazana ihany koa ny tafon'ny fiangonana katedraly ao Iosy ho iatran'ny filohan'ny repoblika nandritra ny fandalovany tany an-toerana Gaëtan Andretsilavo. Nandritra ny fitsidiana nataon'ny filohan'ny repoblika ny Madagasikara tao Iosy no nitokanany tamin'ny fomba ofisialy ny fiangonana Luteriana Malagasy fanantenana ao tana kompania. Raha ny tantara tao anatin'ny camp miaramila 30 taona lasa zay no nampianarana sekoly Alahady ny zanak'ireo miaramila. Ny taona 1740 no nametrahana ny vato fehizoro. Taorin'izay nomeny filoha manontolo ny fanorenana ny fiangonana sy ny fampitaovana rehetra tao anatiny. Ankoatra ireo fitaovana hafa, nanome lakolosy ihany koa ny tenany.
no tsy haiviny foy ny zava-nisy natongavana tamin'ny fahavitan'ny fiangonana. Ankilan'ireo rehetra ireo, maro ankehitriny ny tanora miverina mivavaka hoy ny filoha, ary tokony tohizana izany ezaka avy amin'ny tanora izany. Ary tokony hanana fanantenana izay anarana amin'itsika an'izao fiangonana izao. Tokony ihany koa ankasitraka ny soa rehetra izay sitrahantsika amin'ny fiainana andavanandro. Ny soa rehetra izay men'Andriamanitra atsika. Na dia sahirana azy itsika, misy zavatra ananantsika fa tsy anana ny hafa. Ny fahasalamana men'Andriamanitra atsika zany. Be deaibe ny olona marary any, na olona manambola trinina, misy aretina tsy sitra ny vola. Ary zay no mahatsara ny an'izao fiangonana izao. Ity fiangonana ity no ho ambom-piona ny kristianina loterianina rehetra eto amin'ny synoda paritry ny Iorombe, ary indrindraindrindra ny tanora moa ny tenako, ary mahatsapa fa maro ny tanora ankehitriny miverina mivavaka, manamafy ny finoana, mandray an'Andriamanitra ao am-poa sy indrindra amin'ny fiainana izay atrehan'izy ireo. Ilaina ihany koa izy ny fanamafisana ny fiarah-miasa amin'ny fiangonana. Ny filoha izay nampanantena fa ho avoazina ny tafon'ny fiangonana katedraly ao Iosy. Avy tany Iositsika dia hiverina eto an-drenivohitra ao anatin'ity vaovao isany misarika ny sainy maro amin'izao fotoan'izao ity. Hita ho ny ena ny fitohanan'ny fiara avy eny Analakely miazo ananosy ao anatin'izao andro faharoa amin'ny fampiarana ny lamina vaovao mahakasika ny fifamoivoizana eny amin'ny toeran'izao, na izany na tsy izany mbola misy ny lesoka hita raha ny miditra ny Analakely indrindra ho an'ireo fiara avy any Anosibe miditra ny Anosy ho ny ben'ny tanàna ny Antananarivo renivohitra tamin'ity androany ity, ka hijerena vahaolana manokana ny momba izay fity nokolona. Hita malalaka ny lalina raha ny teo Analakely sy Ambohijatovo nandritra ny fampianarana ny lamina vaovao sy fifamoivoizana ho amin'ity andro faharoa ity. Manomboka mizatra ny lamina vaovao ireo mpamily raha ny hita teny an-toerana. Efa nahitana vokatra hatreto ny famahana fitohanana fifamoivoizana raha ny fanazavan'ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Tsy misy intsony ny fitohanana avy any Ambohijatovo makeo Analakely, saingy mbola maro ireo fanatsarana raha ny fanazavana trany. Aza aloha dia manatsara amin'ny fifamoivoizana. Samy mahafantatsika fa any ambany diany miakatra ty Antananarivo na any Anosibe tena sahirana ny olona. Embouteillage zao taloha avy any ambany diany any Antsahbe dia efa manomboka. Dia izay no hoe aloha antsaraina aloha miaraka. Efa natomboka tamin'ny lahady moa io fa mbola vitsivitsy automobile tamin'izay androany vao tena hita hoe aiza lesoka, aiza mbola antsaraina. Hita aloha zao dia ohatran'ny misosa tsara ihany ilay izy. Midina ty Ambohijatovo zao manomboka amin'ny tunnel fa tsy hanitsahana eo zany. Miakatra avy ty Analakely tena tsisy embouteillage mihitsy. Olana kely zao avy ny Anosibe misy mikatso kely dia mbola ho antsaraina zany mety ho atao filana koa miakatra ao Antsahamanitra ao mba ahafahana manana io embouteillage. Fa hatreto aloha dia tena hita hoe mahomby ihany aloha ilay stratégie. Raha fanazavan'ireo mpamily, efa hitany sava ny lalina teo amin'ireo izay ahitana fitohanana isan'andro, saingy ny miditra ty Analakely avy any Anosy hatreto no andaniana fotoana maro. Eo ihany aloha le izy aloha raha mitohy izy dia mety aloha. Tena tsy hay aloha fa arakarak'izay arakaraky ny hariva zany fa maraina izy mety fa ny hariva mbo hatramin'ny hariva dia hita eo. Na midina vaovao aloha zany midina mety fa le miakatra le avarizy nohatra misy embouteillage kely. Manatombo eo amin'ny atsasakadiny eo zany. Mbola tsy tena hitako mihitsy vao mampiasa kely vao tororo fotsiny zao zay. Hatry manano sarotra ka. Mety tsara mihitsy. Tsy mpampiasa lalina ihany nefa no anisan'ny voakasika amin'ny lamina vaovao. Navazona avokoa ireo toerana voatokana ampitana arabe. Napetraka ny lalana ho an'ny mpandeha tongotra izay anisan'ny nahitana fiovana raha ho amin'ny androany. Dia raha ho an'ilay mandeha tongotra aloha zay eo amin'ilay fiampitana hita hoe somary sarosarotra satria tsy azo atao tsao zany mipitapita ohatran'ny mahazatra hatramin'izay. Fa ohatran'ny somary sarosarotra dia eo mbola tsy mahazatra fa amin'ny ankapobeny asa tsy haiko mety ety any fandaminana io. Fa ho an'ny mandeha tongotra aloha zao dia mila tena tsy azo atao mipitapita fahatany fa somary sarosarotra. Raha fijery koa azy aloha hatreto ohatran'ny hoe mahita an'ilay automobile mandeha tsara ihany aloha. Fa izy hoe raha maro be ohatran'izao ny polisy miandraikitra an'izy dia tokony hoe ety any. Andrasana araka izany ny vokatra ity fandaminana vaovao izay napetraky ny commune Antananarivo renivohitra. Tsapatra eto fa efa mamaly ny fitohanana fifamoivoizana ao Analakely ny lamina vaovao.
Famana ny olany fitohanany fiarakodia mivoaka sy miditra ny renivohitra avokoa reny fandaminana isan-tsokajony reny fa ity indray resaka fivohanany Madagasikara mihitsy dingana maro no tsy maintsy arahan'ireo mpila ravinahitra ny ivelany vao afaka mivoaka amin'ny Madagasikara araka ny fampitam-baovao avoaka ny ministera ny raharaham-bahiny tamin'ity androany ity voakasika andreo avokoa na ny mpiasa ambony mpiasa tsotra sy ny maro hafa raha ny fanazavana miantarandriana ivo. Ireto manaraka ireto no dingana tsy maintsy arahina ho an'ireo mpila ravinahitra any ivelany. Tahaka ny mpiasa manina andraikitra ambony, mpiasa tsotra, mpiasa trano, tanora, tovovavy mpanampy sy ireo mpifindrahonina mikasy andao any Madagasikara. Tsy maintsy maka ny fahazahon-dalina viza no siniavin'ny tompona andraikitra avy amin'ny Hemasovo Madagasikara any amin'ny tany alemy alohan'ny anatanterahana fifanarahana arak'asa. Mandalo any amin'ny ministera ny filaminam-bahoaka anaovana fanadihadiana momba ny fitondratena sy fanodiniana ny zava-misy. Mampandalo ny fifanarahana momba ny asa any amin'ny ministera ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy azahoana ny fankatsoavana izany. Mampandalo ny fifanarahana momba ny asa sy ny tapakilan'ny fiaramanidina any amin'ny fitaliavana miany malagasy ampielezana ao amin'ny ministera ny raharaham-bahiny. Manatanteraka mialohan'ny fisoratana anarana konsilary any amin'ny fitaliavana miain'ny malagasy ampielezana ao amin'ny ministera ny raharaham-bahiny. Raha fampitam-baovao ity tsy maintsy vita 12 andro mialohan'ny aingana eto Madagasikara no ampitana ireo dingana ireo. Nambara fa entina ialana amin'ny fanondranana olona tsokosoko no andraisana ny fepetra. Isan'ny fanahiny maromaloana izao anefa mety fahasarotana terany. Ny fikirakirana tonta-taratasy amin'ny siam-panjakana eto amintsika izay mitaky fotoana maharitra ary ahina hiatraika amin'ireo izay mahita asa ny ivelan'i Madagasikara. Lafombavao hafa kosa indray dia manoloan'ireo olana amin'ny fisotrondronono izay takiany randrana sindikaly vahaolana aingana amin'izao fotoana tsy nahazo valiny mahafapo avy amin'ireo tompony andraikitra tandrivo izay hatreto izy ireo na efa nisy aza ny fangatahana natao nidina teny amin'ny fobe toerany kinapy sampefloa araka izany ny teo anivony randrana sindikaly androany nangataka fanampanazavana mahakasika izay. Iray volana taorian'ny fametrahana ny antonta-taratasy mikasika amin'ny famahana ny olona amin'ny fisotrondronono. Mbola tsy nisy hatreto ny valiten'ny fangatahana raha ny fanazavana. Tsy nisy nefa ny valiteny izay azo teny anivon'ny kinapy sa raha ny fidinana ifotony androany. Izay mba hoe hiaraka ifandinika hoe ahoana no an'ny fanatsarana nefa tsy nety moa zareo. Satria izay mahita hoe raha nanao an'ity étude actuelle ny équilibre ny kesy io zareo inona ny vokatra. Raha tsy nanao izy dia manana proposition zay hoe tokony hanaovana izy. Ny fahatelo misy an'ilay 32e session ordinaire ny conseil des ministres de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale zany ny Cyprus izay atao any Genève amin'ny 3 jona. Mazava loatra misy fandiniana momba ny resaka fanatsarana sy ny fiainany tontolon'ny prévoyance sociale aty amin'ny Afrique zany. Hitavitra ato Madagasikara dia izay ny tonga ny hoe hitondra hoe inona ny zavatra tokony hososkevitra ho atao any ahafahana manatsara fa zareo moa zany tsy mandray dia anao hetsika izay mikasika an'izy io amin'izay asehonay hoe raha zay efa nialanenina taty aminareo hiresaka momba an'ireny no ataontsika nangatahana feona nefa nareo tsy ny raharaha. Tsy aiviny fitakiana fiakaran'ny fisotrondronono tena andrasan'ireto avy amin'ny randrana sindikaly. Efa landaty avokoa ireo lalàna mifehy fisotrondronono eto an-toerana ka antony hitakiana mafimafy kokoa ny fangatahiny. Iny moa zany na mena izy na tsy mena tsy dia problème nay ato amin'ny randrana sindikaly ane. Nenay zany ny zavatra apetraka foana nenay ny malazo ny tanjona fa tsy ny rano ritra. Ohatry zany ane efa nanao hetsika ane zay nisy fotoana tabateny zay hoe atsaro ny famoaham-bola atao amin'ny kinapy io tsy mihaino zareo fa tonga dia manao an'le izy efa mety aminay zany ohatry zany ty misy ny taratasy mamoaka ny ministra anankiroa hoe atsaro ny famoaham-bola atao amin'ny kinapy ohatran'izao zao zany ohatry zany tsy mampaninona anay zany raha ohatra hoe andray fepetra izy fa ny zavatra sanatongavanay teo tsy ho amin'izay fepetra ohatran'izay fa hoe ahoana ny andinihana ny pakady ho an'izay fanatsarana zay zany tena tongavanay ko raha sarotra apina izy dia avelanay eo amin'izay fotoan'izay dia manamafy ny fitakiana zay. Andrasana ny toy ny raharaha amin'ireo valin'ny fitakiana ireto sindikaly ny mpiasa ireto. Nidina teny amin'ny Branknap Sampeflomo ho androany ireo avy amin'ny randrana sindikaly nangataka fanampanazavana mikasika amin'ny famahana ny olan'izy ireo. Fa mankalaza ny 5 taona nijoroany ny CNARP na ny Centre National d'Application des Recherches Pharmaceutiques Enivandry amin'izao fotoana. Ny CNARP izay mamoaka fanafody mamatsy ny tsena anatiny eto Madagasikara eto Andriatsilavo.
Ivitoeram-pikarohana iray miankina amin'ny ministera fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa misehatra amin'ny fikarohana mahakasika fanafody ny CNARP na ny Centre National d'Application des Recherches Pharmaceutiques izay nankalaza ny 570 taona nijoroany. Betsaka ireo voka-pikarohana hita nandritra izay fotoana nijoroany sy ny izay. Misongadina araka izany ny fikarohana azo avy amin'ny zava-maniry fanao fanafody. Raha mampiavaka ny CNARP manokana dia azo atao eto amin'ny CNARP daholo ny fikarohana rehetra manomboka hatrany amin'ny voalohany ka hatrany amin'ny farany amin'ny fikarohana amin'ny mahakasika ny fanafody. Mitomboka izany amin'ny fikarohana amin'ilay zava-maniry aloha dia maoriana izay fikarohana ara-tsimika, fikarohana amin'ny biby, fikarohana mikasika ilay fanafody manokana dia fikarohana mahakasika n'ilay fiasan'ilay fanafody amin'ny olombelona. Miisa 520 ny mpiasa eo anivon'ny CNARP, miisa 520 ny mpikaroka ary PAT na personnel administratif et technique ny ambony. Mandalo dingana lehibe ny famokarana fanafody iray mianga avy any amin'ny zava-maniry. Ny tsena anatiny eto Madagasikara no andefasana ireo fanafody vokatry ny fikarohana. Hatreto aloha raha fanafody dia eto Madagasikara ihany hatreto. Na izany na tsy izany nefa ny voka-pikarohana kosa, raha voka-pikarohana ara-tsiantifika no resahako dia ny mpikaroka atao amin'ny CNARP dia mandefa ireny voka-pikarohana ireny amin'ny journal scientifique international fa tsy national fotsiny fa journal scientifique international, izany hoe ny voka-pikarohana izany dia mahazaka tsara mihitsiny ny fikarohana eran'izao tontolo izao satria tsy ekena fotsiny ao anatin'ireny journal ireny ny fikarohana. Tsy aivona, nanomboka amin'ny taona 1979 no napetraky ny filoha Philbert Tsiranana ny tsangam-bato voalohany hanorenana ny CNARP. Nanomboka amin'ny taona 1977 no nametrahana trano sy foto-dravitra asa rehetra. Ny taona 1977 no nijoro ara-dalàna ny fipetrahan'ny CNARP ary izao mankalaza ny 570 taonan'izao. Sy ampiariana lavanilina kosa indray dia manomana ny tompihotazana ho antoana 2022 eo anivon'ny faritra Nalanjorofo amin'izao fotoana. Nisy arak'izany ny atrikasa ny arahana tamin'ireo mpisehatra rehetra ahafahana manaraka ny tety-androm-pihotazana araka ny tokony ho izy. Eo ihany koa ny fampafantaran'ireo didy amandalàna mahakasika ny sy ampiariana lavanilina. Henri Florion. Anomboka amin'ny 7 volana Jolay ho avy izao ny fisokafan'ny taom-pihotazana lavanimanta eo anivon'ny faritra Analanjorofo. Fantatra izany nandritra ny fikaoman-do-paritra narahana atrikasa mihodidina sy ampiariana iray izay isan'ny mampalaza sy mampiavaka ny Madagasikara ity tao Mananaravaratra. Tompomarika tamin'izany avy teo anivon'ny sampandraharaha-paritra misahana ny varotra sy ny fanjifana Nalanjorofo, ny governoran'ny faritra ary ny lehibe ny filehovana Fianarivou Atsinanana misahana ireo distrika 5 manodidina azy ary ny atrehan'ireo mpandraharaha notarin'ny filohan'ny filakevim-paritra misahana vokatra avany eo anivon'ny faritra Nalanjorofo na ny CRV. Androany tokoa no tanteranay eto Mananaravaratra ny atrikasa lehibe izay karakarainy eo anivon'ny faritra sy ny komite régional ny variété Nalanjorofo namorina ireo mpisehatra rehetra na miankina na tsy miankina fanjakana amin'ny sehatra lavanilina. Izao atrikasa izao moa dia maromaro ny tanjona tratrarina amin'izany. Voalohany dia hampitana ireo fehezan-dalàna, fanapahana ara-panjakana izay nivoaka momba ny sehatra lavanilina ka tokony ary tsy maintsy ampiarina amin'izany sehatra izany. Ao koa ny fampatsiahivana ireo organisation na fandaminana maro samihafa mipetraka amin'ny sehatra lavanilina mety ho adinobilina ny mpisehatra. Nampahafantarina nandritra ity atrikasa ireo didy amandalàna ifehezana ny fandriampahalemana amin'ny ankabehany ny manodidina ity sy ampiariana ity ary andrasany rehetra ny fanatanterahana ireo fanapahan-kevitra rehetra. Fantatsika tsara moa fa tamin'ny filan-kevitra ny minisitra tamin'ny herinandro lasa iny no namoahana zany ny ireo ataontsika hoe tetiandro amin'ireo faritra sivy izay voakasika an'ity sy ampiariana lavanilina zany eto Madagasikara ka tafiditra anatin'izany ny faritra Nalanjorofo ny hanombohana ny tompihotazana amin'ity taona 2022 ity.
ny safidiana manokana ity manana ravaratra ity satria fantatsika tsara fa anatin'ireo district enina mandrafitry ny faritra dia ity district manana ravaratra itya no azo lazaina district zay tena mifantoka indrindra amin'ny sehampiarina lavani zany raha oarina amin'ireo district hafa. Isany andrasany maro kosa ankilan'ny fampiarana arabaka teny ireo fanapahan-kevitra rehetra noraisina nandritra ity tetikasa ity fa indrindra mahakasika ny famerena fanjakana ny vidiny farany ambany amin'izay vokatra avan'izay. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nandalo teto Madagasikara i Mark Rutherford tovolahy 40 taona manamory fiaramanidina irery ary tety an'izao tontolo izao izy no mpanamory zandriny indrindra mametraka io viny io miaraka amin'ny fiaramanidina ULM. Ny rivotra sy ny tontolo iainana no isan'ny mampiavaka ny Madagasikara oharina amin'ny firenen-kafa raha ny nambarany Olona Saina. Amin'izao fa 40 taonan'izao mandeha irery manamory ity fiaramanidina ULM ity Mark Rutherford teratany belgo-britannique. Nanomboka tamin'ny 7 taonany izy no nianatra nanamory fiaramanidina ary tamin'ny taona lasa no nahazo ny licence tanjony ho zandriny indrindra itety an'izao tontolo izao. J'essaye de devenir le plus jeune personne de voler autour du monde. Tanjoko ny ho zandriny indrindra hanao ny fitetezana an'izao tontolo izao. Tiako aseho fa afaka ny manao nofy ary manatratra ny tanjony rehetra na dia mbola tanora aza. Zany hoe tsy voatery andro ny 12 taona vao afaka ny hanao izay zavatra miavaka izay. Azo atao tsara zany na 17, 19 na 15 taona na latsaka ianao. Mila manana izay nofinofy izay ary manaraka ny fanatanterahana azy. Mais je veux aussi montrer que les jeunes tu peux faire quelque chose de spécial quand tu es encore jeune. Ny zokiny no tovavy sandriny indrindra nanao ny fitetezana izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny fiaramanidina teo amin'ny 17 taonany. Manohy izany ihany koa ny tenany ary nosafidiny manokana anatin'izany Madagasikara. Je suis maintenant Antananarivo. Mahafaly ny fahatongavako eto Antananarivo ankehitriny. Voalohany izao no nahatongavako eto Madagasikara ary tiako avy hatrany ny firenena vatany vao tonga teto ny tenako. Tsy mitovy amin'ny any Europa na tsy Afrika indrindra ny rivotra sy ny tontolo iainana, zany hoe tena nahatsapa azy. C'est juste une expérience tout à fait différente et j'adore. Niazo ny nosy Maurice androany Mark Rutherford ary anohy ny diany any Yemen, Inde, Dubai, Chine sy ireo firenena ao amin'ny kontinanta Amerikanina. Tonga nitsidika sy niara-bahazy tamin'ny zava-bitany amin'izao taonan'izao ny minisitry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro. Tena miatra ao anatin'iny fanadihadiny iny le teny zatovo manao hoe aza ny akelin'ny fil nojerena fa midoboky ny bafla zany hoe tsy ny akelin'ny fiaramanidina entiny sy ny taonany araka izany nojerena fa ny zava-bita vita ny tao anatin'izay. Ao anatin'izay vaovao mandidina ny tanora izay hatrany dia betsaka ireo tanora ao Antsirabe no misehatra amin'ny sport extrême ary efa maro ireo tompon-dakan'ny Madagasikara amin'ny utaranjo io isan'ny olana sedrain'ireo tanora ny antoerana ankilany tsy fisian'ny toerana manokana ahafahan'izy ireo manao izay fanatanjahantena izay Andrinirina Randriamiarso Kolo Antsirabe. Maro ireo tanora eto Antsirabe ankehitriny no misehatra eo amin'ny fanaovana ny taranja sport extrême. Anisan'izany Falso Andriana Valina Paty Basia, tovovavy kely 20 taona monina sy mipetraka eto Antsirabe ary tia manao itony fanatanjahantena antsoina hoe parcours itony izay ao anatiny sport extrême. Nanomboka ny taona 2014 izy no tena tafiditra bebe kokoa nanao ity fanatanjahantena ity. Hitantsika amin'ny sary izao fa ireo tovolahy no tena liana amin'ny ankapobeny. Nandrobaka ny tompon-dakan'ny Madagasikara Paty tamin'ity taona 2024 ity izay natao tao Antananarivo renivohitra ny fifaninanana. Mbola tsy nisy aloha nitapaka na folaka hoy izy fa miezaka mitandrina hatrany. Art de déplacement le izy ohatra hoe en point A makany amin'ny point B. Karazana sport extrême le izy. Misaotisaoty sy manositasita reny zany le izy. Sarotsarotra kely ihany fa le izy efa natokana ohatrany hoe olona ampikotrana olona mafimafy sy olona efa zatra sport extrême ihany zany dia mandalina tsara koa manao le izy dia tsy maninona le izy. Mbola tsisy hoe tapaka na folaka satria ny anahy andramako amin'ny trampoline foana aloha izay vao ampiariko le izy. Ohatrany hoe efa voafehy tsara eny amin'ny zavatra tsy mandratra dia izay vao ampiarina eny rehetrarehetra. Mbola tsy nisy mihitsy voajanahary mihitsy ny vehivavy tokana sy irery hoe tena nandalina be sy tia be an'le izy. Fa ankoatr'izay dia mazoto sy hanina daoly eky izy.
tsy dia maharitra. nanoana azy hatrany ireo ray aman-dreniny tamin'ireo dingana nataony tamin'ny fanaovana ity fanatanjahantena ity. Manana tanjona ihany koa izy ny ampitombony traikefa-fananany sy mba hiatrika fifananana iraisam-pirenena isolo tenan'ny Madagasikara ary anohy ny fianarany any ivelany. Za zao efa bac plus 3 dia manao allemand za zao manao langue dia manao français ihany koa. Ny tanjonako amin'ny taona izao dia hoe hiatrika compétition internationale dia sady hianatra ny ivelany ihany koa anohy fianarana tokatsitrapon'Andriamanitra. Mbola maro ireo olana sedrain'ireo tanora eto Antsirabe izay mankafy ny sport extrême amin'izao fotoana izao noho ny tsy fisian'ny toerana manokana ahafahan'izy ireo milalao. Ny tena lesika dia le toerana ilalaovan'ny zareo satria eto eny amin'ny arabe eto amin'ny gara eny rehetra eny zareo no milalao izany hoe tsy misy toerana voatokana natokana ilalaovana zany. Le toerana tsy sécurisé dia manaraka izany mety hiteraka accident ihany koa ny filalaovana eny amin'ny lalana. Izany rehetra izany lasa mampihemotra ny ankizy zany ao anatin'le sport. Fihetsika ny 28, 29 mai compétition fa manomboka 27 kosa le événement festival malagasy des sports extrêmes io no hetsika festival voalohany eto Madagasikara ary anisan'ny hetsika lehibe indrindra ao anatin'ny tontolo sport extrême. Amin'io fotoana io ihany koa no ilancena ny skate park mobile voalohany. Araka izany dia tsy ho ela dia handray ireo tanora mpilalao sport extrême avy any amin'ny faritra hafa manerana ny nosy ny tanàna Antsirabe amin'ny alalan'ny fifananana izay hanomboka tsy ho ela. Dia izay ihany koa no entintsika miampita amin'ny maresaka iraisam-pirenena voaheloka higadra mandrapahafatin'ilay miaramila Rosiana niakatra fitsarana noho ny raharaha crime de guerre etsakilany amin'izao fotoana izao mihamafy ny fanafihana ataon'ny Rosia ny Ukraine fanadiadiana amin'ny France 24. Nivoaka androany ny valim-pitsarana momba ny crime de guerre mahavoaroroy miaramila teratany Rosiana raika amin'ny 20 taona iray. Figadrana mandra-pahafaty sy ny hany Kiev ny sazy nahazo azy. Ity teratany Rosiana ity izay namono sivily tsy nitazona fitaovam-piadiana tany Ukraine. Mialohany nivoany izao dity izao, ny antsony tokony ampiarana ny sazy Farantsay enjana tamin'io ny filoha Volodymyr Zelensky. Nanambara kosa ny mpisolo vavany ity miaramila ity fa mbola mpiakatra andrarà. Raha ny fanampanazavana hatrany na eo azy ny valim-pitsarana iny, mbola mety hisy ny fanakalozana an'ity voaheloka ity amina teratany Ukrainiana avoafonjan'ireo Rosiana. Ato anatin'ny herinandro maro na volana maro no mety hisin'izay fifanakalozana izay. Nanambara ankoatra izay ireo manam-pahefana ny Ukraine fa manarivony amin'izao fotoana izao ny fanadiadiana lalina mikasikana crime de guerre totosaina ankehitriny. Etsikilan'izay any Ukraine hatrany miapotika ny tanàna any an-toerana noho ny fanamafisana ny fanafihana ataon'ireo Rosiana. Tapitratreto ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'ity ala ity ankasitrahana feno ny fanarano izany hatramin'ny farany mbola maro kosa ny fandaharana entina aminao miaraka amin'ny fahitalavitra kolo hatrany veloma tomboky lasy tombovavy. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.